Faly indray ny tenako manohy an'ity fandaharana ity ary manolotra izany ho antsika rehetra amin'ity andro ity. Laharana faharoa amby enimpolo indray ny fandaharantsika izany androany. Iresahantsika ilay antsoina indray antsoiko hoe torohay fanoratana ny taratasy mombamomba ny tena. Ho androany izany ny zavatra hay, ny zavatra tokony ho haintsika rehefa manoratra an'ilay taratasy fampahafantarana ny mombanao. Ilay taratasy fampahafantarana mombanao izany ilay antsointsika hoe curriculum vitae na CV araky ny mahazatra antsika izany. Izay izany no resahantsika androany. Ny resaka nataontsika tamin'ny fandaharana faha 180 izany, ny fandaharana faha 180 farany izay nienointsika teto dia no resahantsika ny votoatiny ilay taratasy fampahafantarana mombamombanao izany. Inona ny votoatiny, inona no atao ao anatiny. Fa ity indray izany dia le zavatra ho soratanao amin'izay. Ny nataontsika omaly dia ny zavatra tokony ho hita, ny zavatra mandrafitra azy. Izay angamba moramora kokoa, mandrafitra azy. Dia ireto avy izany: anarana, adresy, laharan'ny finday, adresy mailaka. Dia avy eo amin'izay tsika midina resahana ny tanjona tianao tratrarina, objectifs izay tsy voatery atao. Dia lazainao indray manarak'izay ny fanabeazana mikasika ny fianarana vitanao, resahanao koa ny fikarohana nataonao raha misy izany, resahana koa izany ny traikefa na ny fanandramana, ny fahaiza-manao, resahana ihany koa ireo anaram-boninahitra na inona moa izany fahamendrehana manokana na zavatra manokana mari-pakasitrahana rehetra izay azonao. Resahana manarak'izay ihany koa ny zavatra nataonao na nandraisanao anjara ivelan'ny fianarana natao. Dia tafiditra koa ny fanompoana ny fiarahamonina na fandraisana anjara natao teo amin'ny fiarahamonina. Manarak'izay ny zavatra mahaliana sy tiana ary ny fialamboly fanao. Dia manarak'izay ihany koa ny fahaiza-manao manokana, ohatra fahaizana fitenim-pirenena na fahaizana resaka solosaina na famorona-javatra. Dia ny faran'izany dia ny ireo olona afaka milaza zavatra tsara mombanao. Izay izany ny mandrafitra azy. Fa ny resahantsika androany indray izany, hanoratra amin'izay izany ianao izao, hanoratra an'ireo rehetrarehetra ireo. Dia izay izany ilay antsointsika hoe torohay io. Izay izany ilay antsoina hoe torohay io izany. Ka marihako foana fa io resahantsika eto izany dia ny fianarana aty Etazonia. Fianarana aty Etazonia. Izay io resahantsika io satria hiresaka momba an'ity CV ity mantsy isika. Ny anjery manontolo rehetra, tsy Etazonia irery kosa aloha fa maneran-tany, dia mangataka anao hanao an'io taratasy fampahafantarana ny mombamombanao. Fa misy mampiavaka azy manokana ny ety Etazonia. Dia miangavy anareo izany izao hanaraka tsara. Io ilay taratasy fampahafantarana mombamomba ny tena io izany aty Etazonia dia misy karazany roa. Zay dia ny karazany voalohany dia ilay antsoina hoe curriculum vitae. Curriculum vitae, izay ilay mahazatra antsika CV. Fa misy kosa karazany faharoa dia tsy inona izany fa ilay antsoin'zareo hoe résumé. Ohatra ireny résumé amin'ny teny frantsay ireny izany. Samy hafa ny curriculum vitae sy ny résumé. Zavatra roa ireo samy hafa ireo, mitovy fa tsy sahala, tsy manino fa samy hafa izany ireo. Ka rehefa ianao izany hangataka hianatra aty Etazonia, miditra amin'ilay anjerimanontolo izany ianao dia hitanao avokoa ny zavatra takiana, taratasy mila fienoana amin'ilay fianarana, fangatahana hianatra aty. Hitanao avokoa ny fepetra izany. Dia jereo tsara raha mitaky mangataka curriculum vitae izy na résumé. Jereo tsara izay angatahany. Tsy mitovy ny curriculum vitae CV mahazatra antsika na ny antsoina hoe résumé. Dia mitovy fanoratana azy amin'ny résumé amin'ny fiteny farantsay. Tsy mitovy ireo zavatra anankiroa ireo. Izay izany no tiako hazavaina voalohany aloha. Satria ny tsy fahaizantsika manavaka an'izay dia mety hisy fiantraikany avy hatrany amin'ny famaliana ny fangatahana izay ataontsika hianatra ao amin'ilay anjerimanontolo. Ity fangatahana, famaliana ny fangatahana hianatra amin'ny anjerimanontolo ity ihany koa mantsy, io famaliana sy fangatahana hianatra ao amin'ny anjerimanontolo io ihany koa mantsy no ilaina ihany koa rehefa hangataka an'ilay vatsim-pianarana isika.
mangataka an'io ihany koa zany ry zareo. Mety sarahany le izy, mety ataony mitokana zany ny fampahafantarana momba anao amin'ny fangatahana hiditra hianatra fotsiny, ataony mitokana amin'ny fitakiana fangatahana vatsim-pianarana. Mety misaraka reo, mety mitambatra reo. Noho izany, zava-dehibe ho antsika, zava-dehibe ho antsika, zava-dehibe ho antsika ny mamantatra hoe CVV no ilaina, curriculum vitae, sa résumé. Zay eny ary. Inona ary ny atao hoe curriculum vitae? Aty États-Unis ny resaka. Ny atao hoe curriculum vitae dia fitanisana ny fahalalana, ny fahaizana, ny marim-pahaizana rehetra izay vitanao, anananao, fitanisana ny fikarohana rehetra izay nataonao, ary koa ireo tsipiriany na ny andinindininy manokana momba anao, izay zava-dehibe ilaina ampahafantarana ny mpampiasa na le orinasa na le anjerimanontolo izay tianao ianarana. Ataoko manko le mpampiasa sy le orinasa satria maro amintsika ity le mitady asa any ivelany. Ka raha orinasa amerikanina na manana ratsa-mangaika amerikanina zany dia arao tsara na CV, na angatahana, na résumé. Tanisainao ao zany ny momba ny fianarana vita, ny zavatra hay, ny fikarohana natao, dia izay antsipiriany madinika izay heverina fa manan-danja ka mifanaraka amin'ilay zavatra tiany tena ho angatahana. Ny résumé kosa, dia tahirin-kevitra anankiray ihany koa izy io izay manipika mazava tsara ny zavatra anananao, fahalalana moa no tena ambara amin'izay, zavatra mampiavaka anao ka asehonao hoe ireto avy ny momba mifanaraka amin'ilay zavatra tadiaviko. Raha te hianatra amin'ny anjerimanontolo zany ianao, fantarinao ny zavatra takian'ilay anjerimanontolo, dia ny résumé zany raha résumé no angatahany, dia porofonao amin'ilay résumé hoe reto avy ireo zavatra haiko manokana, fahalalana ananako manokana, ka mahatonga mangataka aminareo hianatra ato, na mahatonga mangataka aminareo mangataka ilay vatsim-pianarana, satria fantatro fa mahafeno ilay fepetra takianareo ahako araka ity mombamomba ity, arak'ilay résumé. Samy hafa zany ireo. Averiko ny curriculum vitae dia fitanisana ny fianarana vita, ny diplaoma azo, ny fikarohana vita, ny zavatra izay hitanao fa manokana ilainao, tokony ho fantatry ilay toerana angatahanao, na mety asa io na le anjerimanontolo. Fa ny résumé kosa, dia tahirim-pahalalana anankiray, tahirin-kevitra anankiray izay anipianao manokana ny hainao, ny mampiavaka anao, mifanaraka amin'ilay zavatra tolotr'ilay toerana izay hanaovanao an'ilay fangatahana. Mety teninareo hoe tsy mitovitovy ihany ve zany? Samy hafa ireo ka, dia andraso ary ho tanisaintsika amin'izay ary mahasamy hafa azy, raisintsika tsiraikaraikany. Voalohany, ny dikan'ilay curriculum vitae zany na le CV, curriculum vitae na le CV, ny dikan'io dia tanisainao mazava tsara ao zany ny momba ny lasanao rehetra, ohatran'ny hafa be ilay hoe ny lasako, ny lasanao rehetra, fianarana, asa natao, ny mombamomba ny zavatra nataonao ka nahazoanao traikefa manokana, mifanaraka amin'ilay tolotra na le asa angatahana na le fianarana tiana hidirana, ny fahaizana manokana anananao, ny fahalalana ihany koa miainga avy amin'ny zavatra nianarana na ny fanandramana ny ainana, ary ny zavatra vita teo amin'ny fiainana, ireo zavatra vita teo amin'ny fiainana. Izay no ampidirina, izay no dikan'ilay hoe CV. Fa ny dikan'ilay résumé kosa dia famitinana izy arak'izay lazaina izay, famitinana ny zavatra manokana ananan'ny tena sy ny zavatra natao tamin'ny lasa ka mifanaraka tsara amin'ilay zavatra angatahana, ilay zavatra angatahanao na le lalam-piofanana tianao ianaranao izy zany amin'ity tranga ity, na koa zany ilay vatsim-pianarana. Izay ny dikany. Fa ho jerentsika amin'izay ary ny endrin'ilay tahirin-kevitra. Ny curriculum vitae na CV dia heverina ary efa nomanina ho lava io satria mitanisa ny momba anao rehetra. Fa ny résumé kosa dia fintina, arak'izay teny izay
voafintina ilay izy. Tena zavatra voafintina, mifanaraka manokana, tena manokana amin'ilay zavatra tianao azo na ilay zavatra angatanao ny atao amin'ilay CV. Ny amin'ny curriculum vitae mifanaraka ihany koa, fa mivalampatra mihitsy ianao asehonao daholo ny antsipiriany sy ny andininy manokana momba ny fiainanao. Manarak'izay, ny raha jerena ny dikan'izy io raha jerena ny dikan'ity hoe CV sy curriculum vitae ity ny CV sy ny curriculum vitae sy ny résumé ity zany dia ny curriculum vitae dia avy amin'ny teny latina izy io izay milaza fa manambara entina ampiasaina hitantarana ny fiainako, ny mombamomba ny fiainako, izay zavatra rehetra nataoko teo amin'ny fiainana. Fa kosa ilay résumé arak'izany teny izany izay efa mahazatra antsika dia fintina, famitinana ny momba ny fiainako. Ny halavany, ny curriculum vitae zany dia eo amin'ny manomboka eo amin'ny 2 pejy hatrany amin'ny 20 pejy hatrany amin'ny 30 pejy arakaraka izay zavatra vitanao teo amin'ny fiainana zany. Ny azan'izao dia eo amin'ny 20 angambany io na 20 pejy eo fotsiny ny azo ny CV-ako. Fa mivalampatra mihitsy zany ianao 20 pejy izy zany 20 pejy ny CV-ako. Mivalampatra mihitsy zany ianao amin'ny zavatra rehetra efa nataonao teo amin'ny fiainana. Ny résumé kosa dia iray na 2 pejy monja, iray sy 2 monja, iray hatramin'ny 2 pejy monja ny halavan'ilay résumé. Ka zay mahatonga amin'ny teny hoe vakia tsara ilay zavatra takian'ilay anjery manontolo, na résumé na CV. Raha résumé dia ny atsipirian'ny momba ny fiainanao no tadiavina. Fa kosa ny raha CV azafady, ny CV dia ny atsipirian'ny momba ny fiainanao no tadiavina. Azafady ry tompoko, tena mifono averiko. Ny CV dia ny atsipirian'ny momba ny fiainanao no tadiavina. Fa ny résumé kosa dia iray hatramin'ny 2 pejy. Dia io zany ilay votoatin'ilay noresahantsika omaly iny zany, ireo ihany anie no tany sainao fa any amin'ilay mandrafitra azy zany any amin'ilay CV dia valampatra mihitsy ianao amin'ny fanoratana sy ny fitanisana, fa ny CV dia fintina mifanaraka indrindra amin'ilay zavatra ilanao anazy zany no anoratanao an'ilay résumé. Raha tsaroanareo dia anisan'ny rafitra mandrafitra n'ilay fampahafantarana ny tena zany ilay antsointsika hoe référence, references. Io references io moa zany fomba niantsoantsika azy zany omaly. Io references io zany ny antsointsika azy omaly zany dia fitanisana ny ireo le lisitry ny olona afaka milaza zavatra tsara momba anao. Référence. Io zany le asiantsika amin'io lettre de recommandation. Ka izao ny CV dia mila les références, mila soratana ny anaran'ilay olona. Omaly moa zany dia laza taminareo aza mbola aza soratana, tsy soratana ny anarana fa lazaina fa azo omena na omena azy ilay izy raha ohatra ka ilaina. Omaly aza zany laza an'izay tsy diso akory ny zavatra nampianarina omaly, fa ny fahalalana alefa tsikelikely tolotra ny fampahafantarana azy amintsika zany. Ka ny tiako ambara tamin'ilay tsy omena iny zany dia miresaka avy hatrany ny any amin'ny résumé ako. Ny amin'ny CV zany ny référence zany hoe ilay olona afaka milaza ny zavatra tsara momba anao dia tsy maintsy avoakanao ny anarany, tsy maintsy avoakanao ny lisitrany. Ity ilay olona dia lazainao ny fifandraisanao taminy, mpampiasa taloha, mpampianatra taloha, dia omenao ny adresy ahafahana mifandray aminy. Amin'ny résumé kosa dia tsy voatery na koa hoe mazava tsara tsy ampidirina fa lazaina fotsiny hoe azo omena ny olona izay mahafantatra anahy, ny anaran'ny olona izay mahafantatra anahy rehefa ilainareo. Tsy hoe raha ilaina, rehefa ilaina, fa tsy hoe raha ilaina. Mazava ho azy fa ilaina, tsy maintsy anontany izy, anontany mpampianatra ao izy hoe mba manaova ianareo recommandation, lettre de recommandation momba an'ity mpianatra ity rehefa ilaina. Zay zany, raha CV dia mila soratanao ny anaran'ilay olona, andria tsy hitononona mpanabe. Zay zany raha koa tsy hitononona mpampianatra. Le olona le ataonao manao recommandation anao zany soratanao ny anarany sy ny momba azy, ny fifandraisanao taminy any amin'ny CV zay. Any amin'ny résumé tsy mila an'izay isika. Veriko tsara? Résumé zany fohy, iray sy 2 pejy, ny résumé ihany koa fintina ny fiainana, famitinana ka zay mifanaraka indrindra
amin'ny zavatra nataonao tamin'ny lasa zany, ka mifanaraka indrindra amin'ilay zavatra angatahanao na tianao azo. Fianarana io zany na koa vatsim-pianarana io na asa io, ka mifandray amin'izay, izay lasanao mifandray amin'izay, izay ihany no soratana amin'ny résumé. Résumé koa dia tsy misy ilay antsointsika hoe référence na ilay anarana ny lisitry ilay olona afaka milaza zavatra tsara momba anao, fa kosa lazaina aminy hoe azonao omena io anarana io raha azafady rehefa ilaina. Zay rehefa ilaina. Eny ary, CV indray izao. Jerentsika indray hoe inona ny votoatiny, inona ny tena asongadina amin'ny CV. Inona ny zavatra tena asongadina azafady? Tena asongadina. Amin'ny CV ny zavatra tena asongadina dia ilay antsoina hoe fahalalana noratovina, fahaizana noratovina, academic qualification. Zany hoe ianao zany inona avy ny zavatra hainao, ny zavatra noratovinao, ny fahaizanao, zay no asehonao eo. Ary aza adino fa ny kolontsaina amerikanina dia kolontsaina izay tena mampafantatra ny ananany. Ary ireo tsy menamenatra mihitsy ireo. Ary zay no hitako somary manerana kely antsika malagasy rehefa mangataka hianatra aty na rehefa tonga aty États-Unis, satria isika zany dia tena be fanetreny tena be isika zany amin'ity ilay mandefitra, tsy folaka akory fa mandefitra. Anao moa ilay hira iny very notaingenam-pody, tsy folaka akory izy fa mandefitra, zay moa ilay izy mandefitra ihany. Zatra an'izay tsika ary olana be itsahan'olona tampon-doha manahirana dia mahita an'ilay zavatra iainantsika anie andavanandro dia lasa eritreritra hoe fa ahoana no dia hanekentsika an'izao tsy rariny izao e? Izaho moa tsy dia izaho zany miherin-draha zay, dia na raha vao tsy rariny izany tena marary ny vavoniko ny tsy levy ny vavoniko ary tena mampitroatra mihitsy. Fa izaho aloha malagasy ihany koa ka, malagasy. Fa dia raha vao ilay mahita tsy rariny tena tsy mety amiko. Miresaka an'izay mantsy aho satria ilay hoe toetra amerikanina aty zany tsy izaho tsy sao dia hoy izy nareo fa amerikanina lay ingahy. Isika indray gasy foana ka tsy amerikanina zany tsika. Fa ny tiako ambara eto zany dia hoe tsy hoe misy maharatsy ny amerikanina koa tsy izay. Tsy izay sao dia heverina hoe ary angaha ratsy ny amerikanina tsy izay ka, fa izaho fotsiny dia tena tsika gasy ka, gasy tsika. Izay fotsiny tiako hasongadina aminy. Ny tiako resahana tamin'ity hoe fironana ity zany tsy mahamenatra mihitsy ny zavatra miteny ny zavatra hay. Tsy mahamenatra zany. Ary izay ilay kolontsaina amerikanina. Tena ianao mihitsy tena mana-porofo hoe izao ny haiko, izao ny fantatro, izao ny fahalalana ananako. Zava-dehibe zany izay. Raha ohatra zany isika manoratra an'ilay CV. Mila tanisaina ary indrindra indrindra zany fanindreo ilay fahalalana noratovina zany tany an-tsekoly. Ny résumé kosa dia izy jiaby io tena asongadina. Ny fahalalanao dia ny fahaizana manokana ihany koa izay anananao zany izay tsy voatery noratovinao tany an-tsekoly fa hainao teny am-pandehanana, teny amin'ny fahazarana, teny amin'ny zavatra maro samihafa nataonao nandritra an'izay fiainanao izay. Aza adino anefa fa iray hatramin'ny 2 pejy ihany ny résumé. Inona ny dikan'izay? Fintinanao sy fantenanao tsara. Fantenana tsara hoe raha hianatra momba ny communication na ny fifandraisana dia inona avy ny fahaizana manokana na fahaizana manokana na fahalalana ananako mifanaraka amin'izay fifandraisana izay. Dia izay no soratako raha résumé no ankatahana. Satria tena mazava tsara mihitsy ny azy fintina ny résumé ka izay mifanaraka amin'ilay zavatra angatahana, tadiavina. Io ihany no avoaka soratana. Roviana indray koa sary no ampiasaina n'ity taratasy fampahafantarana ny teny ity. Izany hoe roviana no ampiasaintsika ny résumé, roviana no ampiasaintsika ny CV. Ny CV, curriculum vitae, dia ampiasaina rehefa misy fangatahana atao ka mifandray amin'ny lafiny fampianarana, fanabeazana, fianarana. Ohatra asa zao ohatra ilay izy dia asa any amin'ny sehatry ny fampianarana. Ohatra koa fikarohana. Raha ohatra hitady vatsim-pianarana. Raha ohatra koa hangataka hianatra any amin'ny anjerimanontolo. Izay no ampiasaina ny CV. Natao ampiasaina amin'ny sehatry ny fianarana, amin'ny sehatry ny fampahafantarana ny tena, fampahafantarana ny tenantsika, any amin'ny sehatry ny fampahalalana antsika ihany koa amin'ny fitadiavana vatsim-pianarana, any amin'ny fianarana zany, any amin'ny fanehoana ny resaka ara-tsaina. Ny résumé kosa
ny résumé kosa indray. Résumé dia natao ihany koa zany io résumé io zany dia natao fampiasa amin'ny fangatahana asa, fangatahana asa, fangatahana asa ny ilana ny résumé ampiasaina amin'ny fangatahana asa. Zava-dehibe ny mahalala an'izay dia ampiasaina ihany koa izy ny résumé ihany koa dia ampiasaina tsy eo amin'ny resaka asa fotsiny ihany ny fangatahana asa fa ampiasaina ihany koa izy amin'ny andran'asa. Ampiasaina ihany koa izy rehefa hangataka andran'asa ianao. Inona indray zany andran'asa zany? Io zany ny antsointsika hoe stage. Zay andran'asa. Ray asa de ray andran'asa. Ampiasaina ihany koa io amin'ireny le sehatra misy tolotra asa ireny zany ka fa inona moa zany fampirantiana. Fampirantiana zany le hay mijery inona moa filazana azy iny seho hay mijery soratra. Adinoko le filazana azy. Hay vaky teny. Zay. Hay vaky soratra. Azafady. Hay vaky. Zay moa le izy? Soratra. Adinoko fa miala tsiny. Le seho fisehoana zany fampirantiana any zany no ampiasaina azy fampahafantarana anao amin'ny asany teny ialana n'ity résumé ity. Io zany ho antsika izay mangataka ny hanitra aty États-Unis. Raha ohatra zany le lalam-piofanana izay ataonao ka lalam-piofanana miresaka fianarana-asa mivantana matihanina dia any amin'ny résumé zay no mety ho angatahan'ilay anjerimanontolo. Ohatra zany ianao te hianatra mpitsabo mpanampy, raha ianao hianatra mpampivelona, raha anao koa avy hatrany hianatra amin'ny lafiny mekanika fanamboarana mekanika fiaramanidina ka fianarana matihanina avy hatrany dia résumé no angatahany aminao matetika fa tsy CV, tsy curriculum vitae. Fa raha ohatra indray zany ianao haka licence, maîtrise, doctorat, biologie, communication, hay-tantana, toe-karena sisa dia CV zao no angatahany aminao. Ka io zany tsy ilaina atao tsinjery zao hoe le lalam-piofanana zao zany de zao, fa mila fantatra fotsiny hoe vakia tsara fotsiny le tadiavin'ilay anjerimanontolo dia hainao hoe ity zany no mankato, ity zany no ampiasaiko. De zao indray ary azo ovana ve ny CV na ny résumé ilay mombamomba ny tena? Ny CV mazava ho azy azonao ovana raha tianao ovana fa tsisy ilana amin'ny fanovana azy satria ny lasanao anie tsy miova tsy miova ny lasa ka. Tsy miova ny lasa. Zay nataonao tamin'ny lasa de iny ihany ny lasa, tsy azonao fafana ny lasa. Misy olona miezaka mamafa ny lasa de miezaka manao tsara de miezaka manao an'izao fampanantenana rehetrarehetra zao. Ny lasanao foana ka. Efa lasa iny, ianao efa lasa. Dikany amin'izay tsy miova iny. Ary io CV io zany dia ampiasaina amin'ny mitovy foana, le mitovy foana tiako lazaina zany le votoatiny iray ihany. Mety fotsiny amboarina hifanaraka amin'izay fangatahana tiana atao amin'ilay mpanome le tolotra zany le manome tolotra. Mety zay ny ilana fanamboarana fa mitovy ihany. Ny résumé azo ovana ve? Tena azo ovana. Tena azo ovana ka. Ny CV tsy mila ovana satria ny lasanao ihany no ampianao. Fa ny résumé amin'izy le iray hatramin'ny 2 pejy dia ovaovana hifanaraka hatrany amin'ilay sehatra zay tianao hanaovana an'ilay fangatahana na amin'ilay sehatra zay andefasanao azy. Inona ary no azo ovana zay satria tsy maintsy iray hatramin'ny 2 pejy. Raha ohatra zany ianao hianatra momba raha CV zao no angatahana, hianatra indray ianao andeha ataontsika momba ny BTP de resaka fanorenana zany. Iray hatramin'ny 2 pejy de avoakanao zany ny fahaizana manokana anananao mifanaraka amin'izay. Fa raha manova indray ianao any amin'ny matematika kajy ohatra ny tianao ianarana de tsy maintsy manova ianao mifanaraka amin'izay raha résumé zany. Fa ny CV dia tanisaina eo le izy araka ny filaharany ny zavatra rehetra momba anao tamin'ny lasa. Inona no tena hamafisina ary? Rehefa manoratra azy roa reto tsika eny ny hamafisina. Ny CV zany le curriculum vitae ny hamafisinao ao dia ny fahaizana manao, zany hoe inona ny talenta manokana anananao, inona ny fahaizana manokana zay anananao. Ny CV ihany koa iresahana ihany koa zany ny CV ilay le teo moa fa lazaiko ihany le fahaiza manokana iny io ohatra mahazatra hoe firy ny fitenim-pirenena hainao mahay resaka solosaina ve ianao, mahay mamorona-javatra ve ianao, any amin'ny CV zany zay no tena hamafisina. Indrindra
Fa mifanaraka amin'ilay lalam-piofanana tena angatahana. Mifanaraka amin'izay. Raha resaka asa moa, misy angataka asa aty Etazonia ohatra ianareo, dia fantaro tsara izany ilay orinasa dia inona ny zavatra takiny, ka raha CV no angatahany aminao, dia ataovy mifanaraka amin'izay mihitsy ny fahalalana, expertise, ny mahamaty anona anao, ny traikefa anananao. Ny résumé kosa, ny résumé kosa dia eo amin'ilay fanamafisana tsara izy ity izany an'ilay résumé ny tena mila hamafisina ao amin'ny résumé izany dia ny fandraisana anjara. Fandraisana anjara. Izao no tiako ambara amin'izay. Inona ny fiantraikan'ilay zavatra nataonao teo amin'ilay sehatra nanaovanao azy? Zay no antsoina hoe fandraisana anjara. Raha ohatra izany ianao izao nilaza fa hoe mpianatra izany tsika izany izao satria angataka hianatra aty Etazonia, hianatra momba ny fampandrosoana. Dia nilaza izany ianao fa nanana andraikitra mpitarika fikambanan'ny tanora tao amin'ny fiangonana. Zay mpitarika fikambanana filohan'ny tanora tao amin'ny fiangonana. Tsy ampy izay raha résumé no soratana, fa ny atao amin'ny résumé dia inona ny fandraisana anjara nataonao, na inona no vokatry ny zavatra nataonao, ka nisy fiantraikany tao amin'ny fiangonana, na nisy fiantraikany tamin'ireo mpikambana, ao amin'ilay vondrona tarihinao, na nisy fiantraikany teo amin'ny fiarahamonina izay misy anao. Inona izay ilay fandraisana anjara izay? Hoe ilay zavatra nataonao, inona rehefa dinihana izany noho ny fanaovanao azy dia nisy fiovana. Nisy fiantraikany teo amin'ny fiarahamonina, nisy fiantraikany teo amin'ny toeram-piasana, nisy fiantraikany tao amin'ny fiangonana. Ilay fandraisana anjara ny fiantraikany natao tamin'ny hafa izay no asongadina ao amin'ny résumé. Ny CV kosa dia ny zavatra manavanana no tiana hitrikitrihana. CV izany amin'ilay izy resaka fahalalana izany, resaka fikarohana, dia ny CV izany hanehoana hoe izao no manavanana ahy amin'ity sehatra ity. Reto avy ny zavatra haiko mifanaraka amin'ity sehatra ity. Fa kosa ilay résumé, io izany ilay fohy ilay hoe iray na roa pejy, dia ny fandraisana anjaranao indray no tany sainao. Inona ny fiantraikan'ny zavatra nataonao teo amin'ny fiarahamonina misy ianao. Io izany ho antsika izay ilay teny farantsay no mahafinaritra antsika, dia io izany ilay antsoina hoe contribution. Inona izany izay fandraisana anjaranao izay izany. Ka io moa izany tsy contribution directe na indirecte resahantsika eto, tsy izay. Fa ny fandraisana anjara fiantraikan'ny zavatra nataonao teo amin'ilay fianarana izay nataonao, raha ohatra ka nianatra ianao, na teo amin'ny asa teo amin'ny asa izay nataonao fa tsy ny fianarana, fiantraikan'izay teo amin'ny fiarahamonina, teo amin'ny vondrona misy ianao. Ny sy tadidinareo ilay resaka nataontsika anisan'ny mandrafitra ny CV, ny mandrafitra ny CV ilay mandrafitra ny CV ilay fitanisanana izany ny fanabeazana, hoe tany izao ny fianarana rehetra vita, ny toerana sy ny taona nianaranao ary ny salanisa farany azonao. Asa raha tadidinareo iny tam'maly izany izay. Dia izao ilay fandeha. Ny raha ny CV indray izany izay fampahafantarana momba ny fampahafantarana momba ny fanabeazana izay izany izay vitanao izay any amin'ny farany ambony ny miditra raha any amin'ny CV. Any amin'ny farany ambony iny no miditra raha any amin'ny CV. Any amin'ny farany ambony iny no miditra any amin'ny CV. Fa kosa any amin'ny résumé dia aty amin'ny farany ambany indray izy no mipetraka. Aty amin'ny farany ambany indray izy no mipetraka. Inona moa no mahatonga an'izay? Aza adino fa ny foto-kevitra anie, ny foto-kevitra izay entin'ilay résumé dia fintina. Ny foto-kevitra izay entin'ilay résumé dia famitinana izany izay famitinana ny zavatra vitantsika, tena famitinana ny zavatra vitantsika izany io résumé io, io résumé io famitinana ka mifanaraka izay famitinana mifanaraka indrindra izany mifanaraka io izany famitinana zavatra vita sy ny zavatra hay, qualification, mifanaraka indrindra amin'ilay lalam-piofanana. Ohatra indray moa izany hangataka asa dia mifanaraka amin'ilay asa. Ny curriculum vitae dia ny lafin'ny fanabeazana ny tena hitrikitrihana ny zavatra hay. Expertise moa ilay ohatra ny lazaintsika teo izany. Fomba nilazana azy amin'ny teny anglisy, teny frantsay koa, ny expertise-nao. Inona izany ilay tena hainao sy voafehinao indrindra. Izay no avoakanao any amin'ny CV. Ka izay no mahasamy hafa an'ireo roa ireo izany dia rehefa hanao fangatahana izany ianao dia jereo tsara.
Jereo tsara mihitsy. Fa aza adino fa be dia be ny mangataka hiditra ao amin'ilay lalam-piofanana. Be dia be koa ny mangataka vatsim-pianarana. Marobe ry zareo. Ka raha ohatra izy mangataka CV nefa résumé no soratanao dia tantara be ihany izy. Ahoana koa ary izany olona izany fa tena ohatra ny afangarony ohatran'ny vary amin'anana izy izany an. Aty moa izany ilay olona aty tsy mihinana vary amin'anana. Tsy handraraha vary amin'anana izany fa mbola mila toroana azy. Dia io izy ohatra ny afangarony amin'ny vary amin'anana ty raharaha ty. Afangarony amin'ny vary amin'anana ty raharaha ty. Kanefa izany ilain-tsika isika tadidinareo ilay resaka nafamerimberiko hatramin'izay. Isika mety hoe ratsy ny naoty, sahirantsaina ambany be ny salanisa, betsaka manoro amiko, manoratra aty amiko aty. Ho anareo izay miheno ahy, reny ilay fanontaniana hoe dia ahoana izany ny naotiko ambany? Izao no izy. Ilay naoty ambany anie tsy dia hitako izay azonao atao amin'ilay izy satria tsy maintsy hamerina baka indray izany ianao. Tamin'ity taona ity anisy ilay deuxième session iny ohatran'ny tena hafahafa koa ilay resaka anankiray iny. Tampotampoka eo dia deuxième session. Manginona daholo ilay tompon'andraikitra tsisy retsaika, tsisy rety. Maninona fotsiny ao ary? Izy ry daholo manginona fotsiny tsy hita hoe aninona. Dia avy eo mipoitra avy any izany dia deuxième session atao alakamisy moa izy. Dia makaiza daholo izany ilay olona tsy afaka manao amin'iny faran'ny herinandro iny. Tsy inona fotsiny, tsy afaka. Dia tamorahina fotsiny ohatran'izany ilay fiainana. Ilay ho avin'ilay tanora. Eny mety misy manome tsiny azy izao nareo satria hoe soa ihany aza nisy an'iny fa afaka izahay. Faly be izaho fa afaka anao. Isika tsy manakana ny olona te handroso, antsika koa tsy mialina ny olona tafita. Tsy antsika izany ka tsy toe-tsaintsika izany. Fa ny mahatonga ahy miteny an'ilay izy teo izany dia ilay hoe ny naoty izany raha ohatra ka tsy azonao ovana intsony, tsy azonao hatsaraina, dia any amin'ilay résumé tsika no manao. Any amin'ilay taratasy fampahafantarana antsika isika no manavotra. Any no asongadina. Izay no andaniantsika fotoana anaovana anazy ity. Nazavaiko anareo ny fahasamihafan'ny atao hoe résumé sy ny CV izany fantatrareo amin'izay izany ny ilaina azy. Dia amin'izay fotoana izay izany mampakatra sahady ny rizika, mampakatra sahady ilay fangatahana ataonao. Mety ratsy ny naotinao fa raha nangataka izy CV dia CV tokoa no omenao azy. Hainao ny atao ao anatin'ny CV. Raha résumé no nangatahana, résumé tokoa no omenao azy. Fa misy mpianatra sasany an'izany izao tsy hainy mampiavaka an'ilay izy dia mety CV no angatahana ony, résumé indray no atao. Na mety hainy ny mampiavaka azy fa tsy hainy ny mandrafitra an'ilay inona no votoatiny. Dia inona avy izany ireo torohay, paipakady, mialatsiny, sopapa, ataoko mazava, fikafika, natetika, maro samihafa izay. Ilaina ho ananantsika izany, ilaina haintsika rehefa hanoratra an'ilay CV isika, rehefa hanoratra an'ilay taratasy mombantsika na CV na résumé, tonga dia miharihary miavaka tsara eo izany ilay izy. Fitiniko. Inona no mahasamihafa azy? Ny CV dia natao manokana ho amin'ny fianarana, fikarohana ary ampidiriko kely ho anareo izay mitady asa, natao amin'ny sehatra asa, indrindra fa sehatra asa iraisam-pirenena. CV ihany koa dia mitanisa ny atsipiriany ny fiainanao ary tsy misy fetran'ny pejy anoratanao azy. Ny CV ihany koa dia ny tanjon'io dia ny famoronanao izany, ny atao hoe kara-panondro, identité, kara-panondro ny mahanao anao ka mirona fanehoanao amin'ny mahanao anao, amin'ny fahaizanao sy ny fahalalanao. Songadina mihitsy eto ny resaka fanabeazana, diplaoma zavatra hay. Ny CV ihany koa araka ilay niresantsika taloha dia misy ilay antsointsika hoe référence. Ny atao hoe référence izany dia ny lisitry ny olona izay mahalala anao ka afaka manoratra zavatra tsara momba anao. Izay no atao hoe référence. Ka ny CV izany mila an'izay. Résumé. Ny résumé matetika dia ampiasaina amin'ny resaka ny sehatra asa. Fa aza adino nefa ho hafa maro ny lalam-piofanana izay mivantana ihany koa, mivantana amin'ny resaka fianarana asa. Dia résumé izany izao no ilaina amin'izay. Ny résumé koa dia voafintana tsara mihitsy iray hatramin'ny 2 pejy ihany, tsy mihoatra ny 2 pejy.
Ny antony dia soratanao izay mifanaraka amin'ilay zavatra tadiavinao. Ilay fianarana tianao angatahana na ilay efa tsy fianarana tianao angatahana. Zavatra nataonao tamin'ny lasa ka mifandray amin'ireo, izay no soratana. Ny CV ny antony anaovana azafady, ny antony anaovana ny résumé foana ilay teo fa azafady ny antony anaovana ny résumé izany dia ny antony io dia mba hanehoana fa ianao dia matihanina. Olona matihanina ianao, olona manana traikefa ianao ary havanana amin'izay ataonao. Dia ny farany ilay résumé dia tsy misy an'ilay référence, tsy atao ao fa lazaina fotsiny hoe raha ilaina dia azoko omena anareo. Ireo zany no mahasamihafa an'ilay CV sy ilay résumé. Ka arakaraka izany, arakaraka ilay zavatra angatahan'ny ilay anjerimanontolo dia izay izany no zavatra atolotra ao an'ilay anjerimanontolo. Hazavaina aminy ataonao zany CV na résumé. Eto indray izany izao ny zavatra ho resahantsika amin'ny fotoana minitra faraparana izany izay iarahantsika eto dia ny zavatra anankiroa izany no tiako resahana. Vita aloha izany ilay resaka curriculum vitae na résumé. Vita izany aloha. Rahampitso indray isika manohy an'ilay torohay satria mbola tsy nilazaiko anareo teto hoe ahoana indray izay izany aloha ilay mampiavaka azy roa dia mbola tsy niresahako anareo teto indray ahoana amin'izay izany tena fanoratana azy arak'ilay sokajy izay nitanisaintsika ireny izany fandarana atao amin'ny manaraka indray izay. Fa androany izany dia heveriko fa ilaintsika mahalala ny mahasamihafa ny atao curriculum vitae sy ny résumé. Fanampin'izay izany dia filazana kely indray ity ho anareo rehetra izay nametraka fanontaniana ny amin'ny hoe nahazo baccalauréat aho, inona no tokony ataoko, aiza no tokony alehako. Hoe ianareo manontany koa inona moa izany no tena ataonao amin'ity Zarahay Mahasoa ity, na hoe aiza no ahitako torolalana fa izaho mila fatsim-pianarana. Misy anankiray izany nanontany anahy hoe inona no tokony ataoko ramose fa vao nahazo bacca teo nahazo mention assez bien. Tsara be mihitsy nahazo mention assez bien anao, mahafinaritra. Ny tokony ataonao dia izao, midira ao amin'ilay Facebook Zarahay Mahasoa dia jereo daholo ny fandarana izay natao tao dia jereo tsindrio ery amin'ny sisiny ankavia misy an'ilay hoe tahirin-kevitra document na files, tsindrio iny dia hitanao mivoaka eo daholo ny lisitry ny fandarana natao tamin'ny lasa, ny YouTube izany ny azafady ny rakompeo izay henoantsika izao ny misy sary misy horonan-peo ihany koa ao YouTube dia hitanareo koa ny naoty fanazavana izay omena, ny ezahana natao an-tsoratra ary rakon-tsoratra izany nampianaritsika ao amin'ilay Facebook. Marihako fa tara isika mbola misy be dia be izany ao tsy diso aho manomboka amin'ny fahasivy amby efapolo hatramin'ny fahenimpolo mbola tsy poste, mbola tsy tafapetraka hatramin'izao. Tsy hita moa fa dia be dia be ny adidy aman'andraikitra amin'ity fiainana ity fa dia alefa foana aloha ny fandarana am-bava fa ilay manoratra henjana be ka hitanareo fa midira ao amin'io Facebook io ao ny antsipiriany dia jerenareo ilay izy ahitanareo ny taritarana rehetrarehetra ilainareo izany. Misy olona izay nangataka torohevitra tamiko ihany koa ny amin'ny hoe aiza ny ahitana fatsim-pianarana maîtrise na licence na doctorat dia izao jereo amin'io ilay tariham-boky ihany koa ny fandaharana valo amby dimampolo dia ny fahasivy amby dimampolo. Jereo ny fandaharana fahavalo amby dimampolo sy ny fahasivy amby dimampolo ahitana taritarana izany momba an'izay hoe aiza ny ahitako fatsim-pianarana raha hianatra any ivelany ahako inoy ny fandaharana valo amby dimampolo sy ny fandaharana fahasivy amby dimampolo milaza an'izay ary misy tranonkala roa izay nomeko anareo ahafahanareo mitady fatsim-pianarana dia misy toromarika maro. Izay ary izany ny fandaharana androany fa dia misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany. Samy tain'Andriamanitra isika mianakavy. Fandaharana mitondra ny laharana faharoa amby enimpolo izay no resahantsika ny torohay momba ny torohay fanoratana taratasy fampahafantarana mombamomba ny tena. Nampahafantarako anareo ny mahasamihafa ny atao curriculum vitae sy ny résumé aty États-Unis satria États-Unis no manana an'io fahasamihafana io izay no resahantsika androany. Ka dia mankasitraka antsika, mankasitraka sy mankatelina tompoko lahy, misaotra tompoko vavy, misaotra ihany koa ny radio AZ Radio Télévision ny amin'ny
fanomezana ity fandarana ity fanolorana azy maimaimpoana ho antsika mankasitraka anareo teknisiana mandrindra izany fa dia samy tain'Andriamanitra avokoa isika rehetra misaotra mankasitraka anareo izay atao amin'ny hetsika asa ho an'ny Madagasikara izay indrindra fa ny tenako izay nanomana sy nanoratra ny fandarana dia Dr Jean Luc Ravelarmisy. Samy tain'Andriamanitra, samy tsara, samy ho ela velona ary mirary andro mahafinaritra ho antsika rehetra. Rasoto.